resaka hoe fampihavanana izay ihany moa fodenana mafy kosa ny komity ho an'ny fampihavana-pirenena ny amin'ny tokony ampijoroana izay fampihavana-pirenena izay nandritra ny tafanataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. Folo taona lasa izay no nananganana ny komity ho an'ny fampihavana-pirenena raha ny volazan'ireo mpikambana ao amin'ity komity ity. Fotoana izao araka nambaran'ireo mpikambana ny hamerenana miloany ny tena foto-kevitra hijoroan'ny komity ka izany indrindra no iantsona ny mpikambana teo aloha sy ireo mpampahafantatra vaovao mba hiara-isalahy amin'ny fametrahana ny tena fampihavana-pirenena marina. Ny zavatra ataon'ny serenina androany moa dia voalohany efa folo taona zay ny serenina dia manomboka zany asika zao mianso namana taloha namorana io serenina io inona no atao. Faharoa ny président voafiditsika teo dia hoe anao an'ilay fampihavana-pirenena. Raha mihaino koa zay amin'ny radio rehetrarehetra dia samy miteny an'io daholo olo hoe fampihavana-pirenena. Ka eto zay zany dia anazavany fahitan'ny serenina zay nanomboka tamin'ny 2002 hoe inona maro moa ty ilay fampihavana-pirenena tadaviny ity. Le fampihavana-pirenena eto zany dia amin'ny serenina zany dia miainga zany amin'ny fananganana firenena, création nation. Asika io zany sambona nation fa amina république zany hoe asika zany niainga tamin'ny royaume dia lasa tamin'ny colonisation dia nihiditra tamin'ny république sisy nagnanaovantsika débat mihitsy hoe amorona an'ity firenena ty. Zay ny fahatan'ny serenina an'io problema io. Nambaran'ireo mpikambana avy amin'ny komity fa ho an'ny fampihavana-pirenena fa tokony isy ny fananganana lalam-pandrenana mifototra amin'ny fampihavana-pirenena sy ny fifampizaran'ny mpahefana. Raha voazara ny fahefana ary mipetraka ihany koa ny fananganana ny tena firenena tokana na ny vraie nation izay vao azo ambara fa milany ny firenena malagasy.